Misy tsetratsetra tsy aritra ty mba tiako fampizaranao aminareo raha mba mahavita mavaly azy nareo. Izy akay zao no mba izy aminareo malala ny anarana feno reo filoha anankidimy, anankefatra moa zany e, miaraka amin'ny ramika amin'izao fotoana zao. Satria filoham-panjakana izy ireo, de inona avy ny anjara andraikitra izy ireo ao amin'ny fitantanana io, firy isan-jaton'ny malagasy no mahalala an'izany. Za manontany aloha tsy malala fa tsika zany tokony hametraka zay fanontaniana zay satria volantsika ny anakaramana an'ireo tadio, fa izy ireo misoratena hoe mpiasa tsika. De mba mila fantarina ihany zany hoe inona zany ny tena andraikitra izy ady izy ny anaran'izy. Fandrika kely iny fa zao tsika ao Madagasikara ihany ny firenena tokana manana filoham-pirenena, filoham-panjakana dimy ratsan-tanana dimy zany na hoe fitsitsiana hono. De sika ihany koa misy an'izany hoe tetezamita manana minisitra 7 amby 20, de afaka manendry mpiara-miasa be dehibe amam-polony isaky ny minisitra ray amina karama tapitrisa. Tetezamita hono zany de ao anatin'le tetezamita koa de mbola zay avy ny hoe tetezamita ka hoe misy député 13 miara-mihinana. De ohatr'izay koa misy sénat, misy sénateur anaky 7 miara-mihinana. De ireo samy manana assistant parlementaire tsy latsaky ny 10 avy amatapitrisa ny karaman'izany. Nefa ny olona tsy hita zay ataony eo, fa mitsingalam-bongidina fotsiny, manapakapaka lalàna ho an'izy rehetrarehetra, fitsipika amin'ny fianatiny mandaniana izy ireo andro, ny ahazoana karama be, ny ampiakarana tampo-karama fa tsisy ho an'ny gasy mihitsy. Fa tsika ihany no manaiky an'izany, de tsika koa moa variana menimenina fotsiny fa tsy mitroatra. Za tena mampirisika mihitsy fotoana tokony mampitroatra tsika mihitsy zao zavatra zao, matoa ny tanisan'izao, zava-doza zany zany fa de manginy tsika. Ny tiako tenenina aminareo de zao hoe ampy zay fita-bitro zay re olona. Niady namono teny tsika tamin'ny nareo moa zany tamin'ny indro volana lasiny namono tena mihitsy, niaritra bomba lacrymogène, niaritra daka, niaritra tsy haiko zay tsy nieretana, nisy ny nodomany sy ny karazany. Fa tena re olona tsy nisasatra sy tsy nivilivy no nitaty ny vokany, fa le vahoaka am'izao de inona? Miaina ao anatin'ny aizina foana, tsy mihinan-kanina sady tsy misasa fa masiso. Zany le zavatra misy. De misy mora taranaka-padesma zay mbola miaroaro foana hoe ka mety zao satria ny antony de zao. Padesma foana no nitondra hatramin'izay. Taorian'ny fialan'ny frantsay de padesma am'izay no nitondra. Zay mpitondra mifandimby rehetra teo de taranaka-padesma daholy. Fa tsy mbola nisy hoe tena tia tanindrazana nitondra amin'ny Madagasikara zany. Ary raha ohatra ka nahalala an'izany reo mpitolona tamin'ny andro taloha, ny VVS ny MDRM tsy namono teny izy ireny hitanao an'izao satria tena zao vao mainka latsaka lalina noho tamin'ny andro fanjanahantany ny fahantrany gasy. Nisy teny ngara-makavely zay hoe tamin'ny taona 80 izy Madagasikara sinina no nitovilarana. Zao amin'izao fotoana zao sinina voalohany raha tsy faharoa, tsika fadimana any avany afara. Zay ny farantsika. De nefa tsika malagasy mbola variana fotsiny, variana milelaka moa ny sasany. Efa teneniny zao fa reo karahanareo mpamboty firenena sy manakenda amin'ny malagasy de mbola misy ihany ny olona mitapitapy sasany hoe manavakavaka rasista. Zay teneniny lisany eo tsy rarahiko, fa za miady ho an'ny malagasy. Malagasy ny tompon'ny Madagasikara lesy fa tsy ohatran'ny lisan'ny mpilelaka, nahazo toerana nandritra ny firy taona tsy hita ihany zay natao teo. Ezaka tsy hanono ny anarana fa anjaranareo no malala zay tiako tenenina. Fa zay reny ny atao hoe taranaka-padesma. Olona tsy tian'io firenena io zany fa olona mpilelalelaka am'izao vazaha sy karana rehetrarehetra zao de zay ny azy ny fond de commerce zay ny azona volako. Tahaka andro hainao manjery misy ao an-tanànao reo.
Ny zavatra tiako tenenina aminareo dia zao, tsy fantatra hoe mbola haritra firy volana io fitondrana io, tsy fantatro. Fa za aloha manana fanahina hoe tsy haharitra ela intsony io satria tena mivilana daholo ny zavatra ataony. Ohatra ny hoe olona manao baolina dia handaka-penalité dia mivoaka tosy le baolina. Zany no misy eo zao. Fisehosehoana fotsiny ary ny tena mamenatra. Olona nitabataba tsy mila vazaha, tsy mila vazaha, olona nilaza fa tsy hiala amin'ny frantsay. Amin'izao fotoana izao, misy minisitra maka sary miaraka amin'ny ambassadeur frantsay. Ry Ramika moa dia sy niresaka tsara tamin'ny Macron. Mirehare mihitsy miaraka amin'ny vazaha. Zay foana mantsy le fisainantsika gasy. Rehefa hoe misy vazaha mifanerasera dia zay olona mahitahitako. Zay mifanerasera amin'ny vazaha. Fa tsy efa tsy antsony zao le rivotra. Ny rivotra mitsoka zao dia efa tena fankahalana amin'ny fanjakazakany vazaha sy ny karana. Zay le tena hoe mandaka-penalité dia mivoaka tosy. Satria tsy misy mieritreritra mihitsy ny tena hoe io Madagasikara io raha ny tena marina tsy mila vazaha zany. Ny vazaha ho any mila tsika. Fa tsika firenena sady mamokatra vary, mamokatra ny sakafo hoanitsika rehetrarehetra. Tsika olona miompy an'izay zavatra ilaitsika rehetrarehetra. Tsika manana ny tanitsika izay feno harena. Zany tsy mila olona manam-pahaizana sy mila vola vazaha mampiasa vola zany. Misy olona manam-pahaizana ingénieur isan-karazany mahay mamadika ny huile lourde ho gasoil sy ny karazana fa modina fanina fotsiny le razoky iny moa zao tena mampalahelo anahy mihitsy izy manao SOS mihitsy hoe atsoy fa za mahavita mamany olona ny jirama io. Fanaovandramika tsiky vendrana fotsiny dia mody fanina izy etsy. Ny karany tsy manome toky ianao ve razoky fa manginy ianao ah. Zay le tiako tenenina aminareo hoe lasa isika zany mitolona inona tiako tenenina, mitolona tsika mitolona. Normal tsika raha mitolona satria rehefa mahatsiaro mangidy dia mitrotra. Fa zao fotoana tokony hitrotro zao, fotoana tokony hampitrotra moa no tiako tenenina. Satria tsisy fanantenana intsony io Iandro Roviana. Iandro Roviana nareo vao eritreritra fa izy vahaolo, tsisy vahaolana intsony io. Raha mbola miatehatra amin'ireo vazaha reo nareo ah, efa impiritra efa impititra ihany nanao vidéo angamba tsy niova mihitsy ny fomba fiteniko. Raha mbola misy karana, fofofofona karana ao tsisy Madagasikara ho tafavoaka zany, tsisy délestage ho vita zany, jiramany ny mpiasa sisa ny mahagasy an'io fa ny fitaovana sy ny zavatra ampiasaina rehetrarehetra ny karana daholo ny tompona andraikitra. Ary ny banky mondial izay ivavahana sy le lafan'ireo mpitondra amin'izao fotoana izao reo ny tena manery an'izany io, tsy mendrika anareo gasy ny tondra an'io fa rety ihany, reto karana rety ihany ny tondra an'io. Reo no nangataka an'izany hoe liberalisme zany. Zao maty daholo, lasa miprivatizena daholo ny fananana kely ny gasy dia lasa ny karana daholo, jirama sisa any andrasany. Mahatonga mameromberona an'izany mba tonga sainantsika malagasy mihitsy. Aza miandry miracle amin'ireo nareo. Fa reo amin'izao efa tsy vola miboritra intsony ny angoniny. Fa efa vola amigony isan-karazany mihitsy. Raha manana silo fametraham-bary ary mety efa mideborde angamba ny silo fametraham-bary amin'ny vola azon'ireo. Tiako tonga sainanareo zany. Dia amin'izao fotoana izao be dia be no hoe milaza amin'izany hoe mbola manana fanantenana satria vao ray volana, roa volana, telo volana. Za tena miteny anareo fa ray volana, roa volana, telo volana ary zao nareo tena voamaika farany zay zoko ny délestage sy ny fisindrano masisisisy daholo ny ray tanàna angambany any. Fa jerevinareo tsara fa mbola volana maromaro io fa apetraka fotsiny diversion isan-karazany. Tamin'ny talata le niteny an'le hoe efa manomboka hiala tsikelikely reo voalavo anaty lapy reo dia iny nisy anankiray ngezabe niala le razoky 10 miliara moa ny nitsoko azy. Le hoe fanonkanam-panjakana 10 miliara mihitsy ary tena vazaha anankiroa mihitsy ny tratra. Dia niteny hoe mba avoay hoe nitarehan'le vazaha razoky dia mba tsy maninona takoa no maso fa mba ilain'ny gasy kosa mijery an'izany manakorotana fiandrianam-pirenena mba asehoy
raha zoko no mipitsika voalohany fa tsy nisy resaka akory le satria mazava be hoe fitabitro daholo ny zavatra an'seo de mety tsara ihany aloha ny nataony aloha miala to zay miara-misina amin'ny maloto ao. De avy eo indray lazaina fa sabotage ho an'le ministra kely Betakolaka zandry kely fantatra ny olana mazo anao fa zao raha zay ianao tsorina amin'ny vahoaka amin'ny marina fa tratra farany eo zany ndray no miteny tratra farany eo sahirana fa tena nem-bahoakany izy hoe lolovinareo ry zandry zavatra tsy ho vita ny tonatonanana. De misy zavatra kely mba tiako hisaritana ny sainareo ty, tsika miteny hoe rafitra ny tsy mety tena reo olona rehefa tena nandinika miala tsiny amin'ny Lazaraza Verson fa tsy ny rafitra loatra ny ratsy fa ny olona mampiasa an'le rafitra, fa io na rafitra tena faranzenjana be sy milay be ary ny apetraka ao eo, rehefa ny olona natanteraka azy ny corrompu tsy mivilana foana io, aolakolany fotsiny de mivadika eo rery. Fa tena masamy tena anareo ary vahoaka malagasy fa tsy manana olo-masina sy olo-marina intsony ny malagasy, tsy manana, fa ny jilamboto foana, ny jilamboto sy ny jilambavy ihany ny tonga ao amin'le fahefana manao zay tiany atao, mahay manararaotra opportuniste ho amin'ny fiteniko azy, fa tsy ny olona loatra ny olana. Ary eto de hitodika kely amin'ny zokilakoto satria nisy fanadihadiana nataony zay sa tena naresy lahatra kosa aloha, mety somary nanany ihany izy tao anatin'le izy somary nanany ihany izy fa tena marina ny teneninozy izy hoe tena tsisy olona madio tsony fa io ngamba ny ratsy raha tsy izy zany, za ngamba nio vadokisako hoe tena tsy angalatra tsony fa tena marina zany. Rehefa ny olona ry havana no manana situation aty amin'ny toerana misy azy aty, tsy manana eritreritry ny angalatra zany izy ho an'ny Madagasikara, fa na izy mijanona tsy mihetsika aty, ohatran'ny hoe zao ataoko zao za fa niteny taminareo za tsy mila fitondrany zany za manana asa anankitelo aty, mamely tena aty mitrongo voahomana fa mahavelona ny fiainako ary tena hoe filaminan'ny fiainako ny tsy nakalozako an'izany amin'ny zavatra hafa. Netiko nilazana anareo hoe matoa manao an'izao de tena ny firaisako fo sy firaisako saina aminareo malagasy mpiray tanindrazana amiko, satria manana ditsy andraikitra miteny an'izany, miteny no marina. Fa reverenako le tenin'ny koto tena marina ny asa satria raha olona manana asa, raha olona nanana asa nahavelona taty raha nga tsisy andeha hiverina amin'ny Madagasikara zany hitady vola, tsy mitombony zany amin'izay hoe hitady vola hitady asa. Raha hoe amorona asa tsy maninona satria manam-bola ianao de hoentinao amorona asa, fa tsisy an'izany hoe olona nanana asa petraka tsara taty zany de ndeha hody any. Araka le teniko eny gasy anie rehefa manao zany de ny zavatra petranao an-tsainy voalohany hoe ohatrinona ny azoko amin'io aloha, raha sina manao an'io de inona ny tombony, zay ny toe-tsaina malagasy. Fa na gasy aty ary mbola manana zany toe-tsaina zany, ka raha ohatra ianao ka hoe olona avy aty nanana asa nitombona taty andeha amin'ny Madagasikara de tokony hamahana antsika malagasy misy zavatra tsy milaminao fa matondray nefa misy olona mavita miazakazaka mihitsy mandeha makany io, fa misy misokatra ny vavady, misy tataka be de mazava be fa na izy olona ny somma tsy niasa taty fa nitsingala mongidina zara misy tataka andehananako. Fa tadio tsara tamin'ny taona 2004 nisy razoko zay taty Pakasary ny asany, za tsy teny anarana fa ny diaspora malala azy daholo. Pakasary ny asany taty, le mpitaloniny eny amin'ny fetiny eny aloha le sy mba hiditra zany akasary fotsiny fa tsy hihinan-kaniny, mba te hiditra bojy izy amin'io. Fa lasa multimilliardaire izy no tonga tany Madagasikara satria tafiditra tao anatina fitondrana amin'izao fotoana izao izy mirehare hoe tena izy ny farany bobo indrindra. Zany matoa le olona mandeha makany misy bizina be miandry azy ao zay, misy tataka be azo no hidiranao. Io resaka diaspora ny teneniko fa zao fotsiny ho antsika diaspora zay eto manana tombony tsika satria raha resaka hoe ara-bola aloha tsika betsaka amin'ny malagasy miasa eto, betsaka amin'ny malagasy manam-pahaizana eto, betsaka amin'ny malagasy mangina eto. Ary raha miteny ateo hoe laha ny olo-manga Madagasikara ny amin'ny Madagasikara, mety misy fa
io moa rehefa tsy miteny de takany tsy misy any e, takany tsy misy rehefa tsy miteny. Fa aty tena feno olo manga aty, marary fony amin'ny Madagasikara fa tsy miteny koa fa mangina. De za mianao antso amin'ireny olona ireny hoe rehefa mba misy fotoana e, ndao mba mifampiresaka ihany satria afaka manolo-kevitra foana tsika. Sosokevitra omeko anareo de tsotra be. Nofinofiny aty za tsy mieritreritra nitondra fanjakana fa nofinofiny aty. Fa raha za no mitondra fanjakana de zao, ray fotsiny ihany aloha ny filoham-pirenena. De filoham-pirenena tsy maintsy manome tatitra isam-bolana ny karama azo ny tiany vola azoko. Amarinina foana any amin'ny mpanamarim-bola hoe zao tokony vola azo. Rehefa miala eo amin'ny fitondrana na alohan'ny iverenana ilatsaka indray tiany engako de zao ny farako. De hita be hoe nangalatra sa tsy nangalatra. De ohatr'izay koa no minisitra, toko faran'izay vitsy ny minisitra satria ny antony Malagasy de hoe vahoaka mora fehezina. Rehefa madio ianao de mora aminao mamemy Malagasy satria mora miaino amin'ny Malagasy. De ny karamana minisitra ataoko mitovy amin'ny karamana direktera satria reny direktera reny ny asa mafy reny vao tonga direktera, fa be dia be ny minisitra amin'izao fotoana izao par opportunité fotsiny na tonga azy minisitra. Fa ny minisitra tokony manana diplôma be dia be. De mba arakarak'izay diplôma izay hoe diplômana direktera général tsy maninona. Fa tsy misy minisitra tokony hanana fiara V8 be dia be izany, tsy tokony minisitra afaka ao Madagasikara mantsy ny mahatonga ny zavatra tsy mandeha de resaka commission. Inona ny dikany hoe commission? Rehefa mahita lalam-barotra ny minisitra anankiray de tadidio fa ny 10% na 20% amin'ny lalam-barotra de anazy miditra any anaty posiny. Satria hoe izy no nahita an'le lalana. Zay le hoe tsy fitiavan-tanindrazana fa famokina ary ny olana de zao. Raha 10% sy 20% no mifanarahana mety miakatra hatramin'ny 50%. Nefa vola azo tany amin'ny Banque mondiale na avany amin'ny FMI na avany amin'ny mpamatsy vola de ry zareo no milaza fa hoe nahita azy ka de ameo ny anjarany. Aiza nisy firenena androso amin'izany? Vola miditra any am-posiny indray betsaka noho ny vola ampiasaina anatanterahana an'le tetikasa. Zay ne misy any e. Dikan'izay tsy ilaina minisitra be dia be zany ao. Fa minisitra vitsivitsy fotsiny folo angambany raha be indrindra de tokony ho ampy zany e. Inona ny mesure fahatelo raisiko foanako eo Assemblée nationale sy ny Sénat io? Tsisy ilavana an'ireo. Mpangalatra fotsiny ireo mpamboty vahoaka. Olona 13 sy olona anaky 7 mandray milliard isam-bolana ve isan-taona ve? Fokisana fotsiny nefa ny zavatra ataony manao lalàna ho an'ny fitsipidalana anatiny, ho an'izy fifehezan'izy rehetrarehetra ao. Ao fitakiana 4x4, ao fanaovana chantage et sero ahonganay raha vao zao. Zany misy ao atao inona zany? Ahonga ajeda ko any io raha zany manao an'io, tsy aesoriko any io, fafako. Tsy elana zany Madagasikara. Fa ny atonga de tsotra. Za régionaliste. Any amin'ireny région reny. Reny no akaiky ny vahoaka. Any no mila mpitatana endry sy mila olona tia tanindrazana. Misy mpiara-miasa vitsivitsy. Amin'izay sady tsy budget ivoro no hitanao voasorotra mazava tsara hoe inona ny zavatra nampiasana ny vola de nanahoana nakaiza le vola. Fa tsy centralisenao Antananarivo fotsiny eo satria vola miditra amin'ny QMM alefa ao Antananarivo, vola miditra amin'ny Fasy Mainty any Atsimo alefa ao Antananarivo. De le olona any amin'le faritra tena hitanao mihitsy tena mangozozotsy mikaly. Fa le olona mitatana an'le vola ty Antananarivo mibetakolaka sy mibolangina sy manana 4x4 sy villa isan-karazany. Tsy logika zany, tsy normal zany. Tiako tenenina hoe ny fomba fitantanana de miankina amina olona endry, olona tsy tia mangalatra, olona tsy tia sehoseho, tsy tia fahefana, fa tena tia tanindrazana, taranaka MDRM. Zay zavatra tiako tenenina aminareo androany. Mba hatonga sainantsika satria tena tsy aloalika intsony ny ranombary fa nitapika androtsika sisa no miseho fa difotra daholo ny ambony rehetra. Io fitondrana mijoro io, tsy raha zao filalao andreo zao no tsy mahafaty baolina io, sa aizako mandaka penalty anao de mivoaka tosy le baolina. Tsy maharitra io. Fa tokony hiomana sahady sika, tokony hiomana sahady sika hitady an'izay olona mba heritreretitsika ho apetraka fa tsy
ohatran'reto olona manao tsingalam-bongidina manao no fony reto, fisehosehoana fotsiny betsaka fa tsy hita hoe makaiza. Fa tsy aritrely io, teny anareo an'izany a, le teo ihany io, le teo aloha teo ihany io, ka rehefa nanongana ny teo aloha nareo de masahy manongana an'io, fa vao maika ho zava-doza raha miverina le teo aloha, ary tsy maintsy hiverina le teo aloha raha zao zavatra miseho zao. Teny ho zava-doza amina tambo, ka de mba hahatonga sainantsika ny ilazako an'izany. Zay fa de mankasitraka tompoko.